Tsy mbola misokatra ny tsenan'ny famononomby eto Ambohidramanesy amin'izao fotoana zao. Efa hoely taona lasa zay nampetony ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpitondra ao anatin'ny mahajanga faharoa ny famonona omby eto Ambohidramanesy. Antony iray nahatonga izany ny fahamaroany ny fiakarany omby very, eo ihany koa ny fitombony tsy fandriampahalemana. Nametraka taratasy ihany koa ny lehiben'ny fokontany fa tsy tompona andraikitra amin'ireo omby mivezivezy ka vonona eo Ambohidramanesy intsony ny tenany. Amin'izao fotoana zao nefa dia any Antanambavin-Dranolavy ireo mpamonomby maka enina na ihany koa any amin'ny Marivoirenivohitra. Eto Ambohidramanesy kosa no amarotana izany. Taoriana ny fampetona ny tsenan'omby io. Nambaran'ny lehiben'ny fokontany fa milamina ny fandriampahalemana. Moa raha teo miatra amin'izy ireo ankehitriny ny dinany boenina. Hatramin'ny siny resaka dinany boenina rehetra zany efa tiazasany hoe miaina ao anatin'ny filaminana alefa sécurité fandriampahalemana zany tiazasany fomba mova tsikelikely tsy tonga tsy ty fasambo atandrina ndraiky matahotra amin'ny santrany ny sasa ny fatahorana an'izay mba mamoaka an'le endrika voavoa le olona miaina miezaka mety anatin'izay zany mba tsy isin'le olona. Fandriampahalemana zany ireo zany zao dia azasany hoe mitondra fivapenitra misotraka an'izay famonomby azo lazaina hoe manasatra ihany amin'le mpanjifa. Tsy maintsy miaina ao anatin'izay fa ireo zany ny olana ny vahaolana hita dia afaka manafatra ivelany ny mpivarotra omby mivarokena dia mivarotra tsy mivarana tanteraka zany vahaolana. Ambohidramanesy isan'ireo ahitana mpitandron'ny filaminana eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Misy sedra olana ireo gendarmerie pirenena ireo ankehitriny. Ny trano fonenan'izy ireo dia ho alain'le olona nampindrana izany. Nanambarany sy fokontany fa efa vonona amin'ny fanomezana trano vaovao indray ny mpitandron'ny filaminana eo anivon'ny gendarmerie pirenena ireo. Efatra amin'ny rahalahy izy ireo no manao ny asa fampandriana ny tany eto an-toerana ankehitriny.